Tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fandarana dinka amin'ity arivan'ny alatsinainy fahavalo ny volana May taona 2024 ity arapaina daholo isika rehetra izay mahita n'izao fandarana izao na amin'ny teknôlôjia maro zany na amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS ho amin'ity ariva ity isika dia tanora no nasaina avy amin'ny antoko humaniste écologiste misy any Jean de Dieu Parfait akasitrany ianao nanaiky ny vahiny dia tonga soa ihany koa eto amin'ny plateau-ny dinika. Faly miarahaba anao namana havitra ary faly miarahaba antsika mpanjoy ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MBS any atokantrano any. Arak'izay dia eto akilaka eto ihany koa Sergio Rabearmanana avy amin'ny antoko humaniste écologiste ihany koa ny tenany mbola tanora ihany koa iresaka mahakasika ny fiainam-pirenena akasitrana tompoko nanaiky ny vahiny. Faly miarahaba ny MBS radio ary faly miarahaba nareo an-trano zay manaraka ny fandaharana. Avy hatrany isika dia resaka satria tanora ny eto hijeritsika hoe manahoana ny fahitan'izy ireo any mahakasika an'izay fiainana amin'izao fotoana izao ny sosialy indrindrindrindra moa zany izay tena mampikilay io ihany koa ny fiainam-pirenena ho avy aoriana ao fa ny anomboantsika anazy zany mahakasika an'ity fahatapahan-jiro lava tsy misy fiafarany ity aloha zany hoe inona no mety ho vahaolana na zavatra mety hoe tsapan'zareo mahakasika an'io satria efa maro ihany ny vahaolana na roso na ny avy amin'ny fitondram-panjakana na ny avy amin'ny atoko maro samihafa. Andriamatoa Sergio Rabearmanana manahoana ny fahitanao an'izay, inona le tena lesoka raha ny fahitanao anazy, inona ny tsy ampy ao anatin'ny hoe fahatapahan-jiro mitohitoy ity? Misaotra ny namana havitra nanome ny fitenenana. Raha jerentsika moa ny mahakasika ny JIRAMA de ny JIRAMA moa dia société de l'État zany hoe an'ny fanjakana no miandraikitra ny JIRAMA de nefa ny zava-misy nefa ankehitriny de ny 520 isan-jato ny vahoaka no mampiasa ny JIRAMA nefa kosa ny tsara fantatratsika vahoaka kosa nefa anatin'izay 520 isan-jato zay de mitentina any amin'ny 600 milliards isan-taona ny vola izay omeny ny fanjakana JIRAMA. Zany hoe itsika vahoaka zany ny vahoaka zany raha na tsy mampiasa JIRAMA izy na mampiasa JIRAMA izy de mandoa an'io vola 600 milliards ariary eo de nefa ny zavatra misy zao anatin'ny JIRAMA ao mijaly ny vahoaka ny fahatapahan-jiro satria amin'izao fotoana izao moa maro ny olona miasa tegna satria ny ankamaroan'ny vahoaka eto zany ny miasa tegna ka anatin'izay asa tegna zay mampiasa jiro nefa ny fahatapahan-jiro zavatra hitantsika zao adiny 2 adiny 3 adiny 4 rapitso angamba misy koa adiny asa adiny 4 koa ny fahatapahan-jiro rapitso nefa ny ministera nilaza hoe hofoagna ny fahatapahan-jiro de ny zavatra hita nefa misy olana ara-pitantanana ny ao anatin'ny JIRAMA satria raha jerena zava-misy de mandoa vola foana ny mpanjifa JIRAMA ary raha vao tsy mandoa vola ny mpanjifa de tapahan'ny JIRAMA ny jiro de nefa zavatra hita anatin'izay olana zay tsisy vahaolana maharitra nefa no zay ilain'ny vahoaka zay hoe mba hoentina anatsarana zay JIRAMA zay ka ninay ao amin'ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia de vahaolana zany ny tianay aroso zany hoe hoentina mahana ny olana voalohany am'zany de mba ametrahana ny JIRAMA isaka ny commune zany hoe ametrahana JIRAMA zany isaka ny commune isaka ny faritany de raha ohatra ka hoe misy commune zany tsy mahazaka ny JIRAMA hoe tsy mahavita izy de misy commune akaikikaiky ananjy ke zany de mitambatra izy am'izay fotoana zany tsy hoe mijanona hoe amin'ny toerana ray foana ny JIRAMA fa manana JIRAMA ny commune tsiraikiraiky de ahafahan'ny mamaha ny olana ny JIRAMA satria ny zavatra misy am'izao koa zany tsy ampy koa zany ny herinaratra ary na de hoe agnatin'izay zany any amin'ny ambanivohitra na commune tsiraikiraiky reny misy azo anaovana ny barrage hydraulique raha tsy laza zao za ohatra hoe any aminay any Fenirivest any Mahambo zay zao manana renirano de ireny rano io zao afaka ametrahana ny ohatrany hoe reny groupe électrogène reny de ireny zany afaka isitrahanay any ohatra afaka misitraka ny JIRAMA manokana zay de faharoa magnarakaraka an'izay koa ny vahaolana koa hitanay hoe inona mo sakana tsy ampiasaintsika ny tsimororo satria atsika zao manana ny tsimororo atsikany de hitantanin'ny Madagascar wal no mitantana ananjy io de zavatra hita zao raha jerentsika lalana makany tsimororo zao ratsy
zay zao hita hoe ratsy lalana. De faharoa magnarakaraka an'izay koa ngamba hoe mety tsy matoky koa ngamba ny zareo ao amin'ny Madagasikara oala hoe sao de tsy voahefan'ny fanjakana ny trosan'ny zareo ohatra hoe mamatry solika zareo de tsy voahefan'ny fanjakana ngambany. De ny vahaolana nefa ny tsy miroro nefa manana solika am'izao zany raha ny données ny hitanay am'izao zany tsy miroro zany am'izao raha ohatra hoe firy baril zany tokony ho azontsika amin'ny tsy miroro antsika zany mety mahazo hatrany amin'ny 3 millions baril zany tokony ho azontsika ao amin'ny tsy miroro. Nefa atsika zany mitaky mila budget ao amin'ny hoe 20 milliards dollars eo zany ny exploiter tsika ny tsy miroro. Ka magaga hoe inona zany sakana tokony hoe exploiter tsika zany tsy miroro zany de am'izay fotoana zay zany ao ihany atsika no mividy ny fiole na hoe menaka mavesatra fa am'izao fotoana zao manko mbola hoe tampon zareo gasoil zany le fiole fa raha ohatra ka hoe ny fanjakana mihitsy zany manao manampy le ty le Madagasikara oala ty zany de ty zany no ampiasainy jirama satria am'izao fotoana zao zany jirama zany mampiasa hatrany amin'ny 600 baril par jour. Nefa ny tsy miroro zany manana efa teneko teo manana réserve hatrany amin'ny 3 millions baril any de raha ohatra ka hoe 600 baril par jour io zany tokony izy zany no hoentitsika anodinantsika ny jiramao de angamba hoe tsy manana olana am'izay solika zay tsika any. De faharoa manarakaraka zay 6000 moa azafady 6000 hatrany amin'ny 10000 baril par jour ny solika zay azontsika ao amin'ny tsy miroro raha ohatra ka hoe exploiter tsika zany le izy. De fahatelo manaraka an'izay koa zany ny vahaolana koa zany de tokony privatiser-ny fanjakana ny jirama. Efa misy moa am'izao ouelette mity anaran'le makany amin'ny commune isaka commune zao misy ouelette zay any ny panneau solaire de nalefa ny mandeha any amin'ny commune zao ohatra any Mambo zao fa misy an'izay de any ambanivohitra ny Fenrivesta zao misy any ouelette zay fa nefa kosa lafo be ny anaovan'zare izy fa le jirama zany efa antininy tokony hoe asivan'ny fanjakana isaka commune de privatiser ny fanjakana raha ohatra hoe misy ankoatran'ireo koa ny olona maro te ampiasa ny jirama fa kosa ambany ny fanaraha-mason'ny fanjakana raha ohatra hoe ny privé reo zany tonga zany reo mampiditra jiro amin'ny commune ray de ny fanjakana zany manampy an'zareo mba tsy isian'le hoe lafo be zany ny vidina jiro. Zany zavatra zany mantsy am'izao raha hoe miresaka izay tsika somary mbola ataotsika hoe lavitra ezaka be fa raha le hoe vahaolana ny androany de ny androany satria maro loatra ny zavatra simba maro loatra ny fitarainana misy mihitsy mifidinina an-dalambe inona no mety mba hoe sosokevitra avy aminareo ahafahantsika mamany zay hoe aingana de aingana. Raha ohatra hoe ny vahaolana am'izao raha ohatra hoe tsy mora ny vahaolana satria lasa hoe milaza ohatran'le fitondragna am'izao satria fitondragna am'izao miteny hoe afaka enim-bolana manlaza any na afaka 3 volana tsy hoisy délestage tsony de eo fa zay vahaolana hoentsika eto zany vahaolana lavitra ezaka raha iza vahaolana am'izao tsikany de afaka mampiasa panneau solaire ny olona de ahinan'ny fanjakana am'izao manko efa hoe raha ohatra mampiditra panneau solaire de tsisy maivana be tsisy raha zany mampiditra anazy tsisy le hitra mampiditra ny panneau solaire zany maivan'ny fanjakana de tokony hoe satria le vahaolana tsy vitantsika hoe androany fa raha mahaolana jirama tsika n'io 250 milliards ariary igny raha ohatra hoe ny fanjakana andohan'ny trosa io nilaza moa farany teo ny ministre ny toekarena hoe nilaza izy hoe raha ohatra ka ozy hoe ny fanjakana ozy andeha anampy any jirama ozy de ministera jiaby mihitsy ozy no mifarongona ozy andeha anampy any jirama nefa zavatra misy nefa raha ohatra ka hoe ny ministera samy manana ny olany raha tjeretsika ministera ny samy manana ny olany tsiraikiraiky de vahan'ny fanjakana zany ny vola satria nanao fanambarana koa moa ny société inona misy ty société Tozy Green de nanao fanambarana izy farany fa manana trosa hatrany amin'ny 250 milliards ariary ao amin'ny jirama de tsy maintsy ampiato izy ny jiro any Maroantsetra any Sanivotra Farantsagna mahitsy de eto am'izay tsika zay milaza hoe amany olana ny jirama ary ny ministera koa moa nanao antso hoe mitady olona matsitsolika nefa hatram'izao ngamba mbola tsy namaly satria fa tsy matoky ny jirama tsony am'ty trosa midangana be ty de zavatra azo lazainy hoe mivaromaty zany jirama ao raha ohatra hoe vao mampirehitra jiro fotra zany ny olona tsiraikiraiky de efa maty antoka ny jirama
de zay ny angamba hoe tsy fahaiza mitantana fa io jirama iny tsy voandroany foana ny olona jirama io hoe nanomboka tany amin'ny raha elatsika nanomboka tany amin'ny taona 4 tany efa hitantsika tany nanomboka tany mihitsy voalohany nisy délestage io satria moa filoha teo aloha amiral Didier Ratsiraka no nitokana ny tanandrekalaika sy ny karazany regny de nanomboka teo zany nisy olana nanomboka tamin'ny 2004 tany nakaty zany nisy olana jirama fa nefa kosa zavatra tsaro marina nefa na de zegny na de nisy olana jirama fa tsy ohatrany am'izao io ny fatapanjiro satria am'izao nefa isaka faritra zareo majanga zareo tamatavy isaka faritra misedra olana jirama ke zegny mahatonga anay hoe milaza hoe tsy vitatsika raha vahaolana iniany fogna raha tsy vitatsika io raha vahaolana inombolana fogna fa vahaolana maharitra zegny le zegny ilainy vahoaka fa kosa ndraiky na de hoe mila vahaolana maharitra atsikany de mba mandroso vahaolana zegny fitondram-panjakana zay andrasan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana miresaka investissement tsika teo makasika an'ireny somary sady miampita makany amin'ny resaka fampianarana ihany hoe maro ny olona na ataontsika hoe manam-pahaizana malagasy manana zavatra atao amin'ny resaka fitrandrana ny enerzia io mbola tsy tazana aloha hatramin'izao zany hoe tena tosika sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa isany ataontsika hoe mety ava tsy kelikely na aingana na amin'ny fotoana ela ihany koa izy ireny manaona ny mety fahitana makasika an'izay ny manam-pahaizana eto Madagasikara aloha de betsaka tsy mitampina akory masitsika ka tsy ahitan'izany hoe maro ny manam-pahaizana misehatra amin'io resaka fanaparitana herinaratra io eto Madagasikara fa alohan'ny amaliko an'izay na manayavitra de tsara aloha mampafantatra amin'ny vahoaka malagasy fa raha ty jirama mamatsy herinaratra tsika ty raha ho jerentsika ara-tantara de niorina tany amin'ny 17 Oktobra 1975 tany tamin'ilay ordonnance 75/024 tany zany nananganana ny jirama société d'état izy zay no nananganana azy amatsy jiro sy rano any Madagasikara zay zany no antony namoronana azy de nandeha moa famokarana rehefa miandony zavatra de hita aloha ny atsarany fa nanomboka amin'izay hita ny tsy fetezan'ny jirama ny tianay olazaina eto le ny atombohan'ny fitotonganany ty orinasy ty zany satria raha jerentsika de namoaka ny lalàna 98/032 ny fanjakana izay nametra sy tsy namela intsony ny jirama hamokatra zany hoe nijanona teo amin'ny andekaleka sy mandro seza sy mandraka teo zany ny famokarany jirama teo zany de efa hita aloha le tsy fahaizana mitantana teo de efa hita hoe tsy fietezany zavatra rehetra natao momba ny orinasy io zay no heverina fa ho vahaolana ho an'ny Madagasikara eo amin'ny famatsiana herinaratra zany de nandeha ihany moa le resaka eo amin'ny fitantanana sy ny fijerena hoe inona no mety ny hevitra kosa aloha ny eo amin'ny fitondrana zany raha amin'ny fiheverana hoe misy zavatra tokony arosy misy tokony hovaina fa tsika moa miara-mahita hoe inona ny vokany hatreto de nisy indray ny lalàna 17 tsipika 20 nanomboka teo indray de nalalàna zany ny sehatra amokarana herinaratra no betsaka ny privatisation na eo amin'ny production io na eo amin'ny transport na eo amin'ny distribution na eo amin'le hoe concession de nitsofoka be le privatisation izay zavatra vao maika nampitotongana be ny orinasa jirama satria lasa miditra ny orinasa vahiny manao fampanofana mille ho an'ny jirama zany izay miteraka trosatrany ary tsy vita koa fikojakojana an'ireo milina de eo amin'izay ny idirantsika amin'le vahaolana tsinona raha efa hita ary aloha fa ty jirama ty de ho tsy ho vahaolana ao atsika tsy ho vita ray volana io tsy ho vita ho telo volana io tsy ho vita enim-bolana io ary tsy ho atoato mihitsy zany jirama zany aloha ny arina raha mbola zao fitantanana ny jirama zao foana fa kosa tsika mahita reny hoe misy zao mpampianatra pikaroka any amin'ny polytechnique Atsiranana zao manao an'le fikarohana izy de nahita fa afaka vokarina amin'ny alalan'ny ranomasina io herinaratra io ary efa manana brevet international any Suisse zareo reo raha araky ny loharanom-baovao de tsy haiko hoe inona zany no mahatonga antsika amin'ny anantsika tsy haiko hoe inona no mahatonga an'izany satria raha ny zavatra tokony atao de betsaka ary ny zavatra mety hampandroso sy ho vahaolana eto amin'ny firenena amin'ny resaka herinaratra zay azo lazaina fa fototra iorena amin'ny fampandrosoana de betsaka eto amintsika fa izy io mantsy raha ny fahitanay anazy de ilay volonté politika mihitsy tsy misy
Ary rehefa le volonté politique tsy misy de lasa goragora ohatr'izao foana ny fitantanana eto amin'ny firenena fa afaka atosika tsara reny mpisehatra reny, afaka atao vahaolana reny a, maro tsy zay ihany fa efa nisy maromaro teo alohan'izay a miezaka mamokatra ary miezaka manao fikarohana mihitsy izy a, tsy hoe mionona fotsiny amin'izay efa misy eo fa manao fikarohana mihitsy, fa le fanosehana an'ireny olona reny zany no tsy misy. Le fanosehana an'ireny olona reny a raha misy ara de tozary atao hoe clientisme politique ihany hoe manao ny fanjakana, manao miezaka manosika amin'ny fitondram-panjakana fa ny zavatra misy de zao iainantsika zao. Ny zavatra misy de ny iainantsika vahoaka malagasy any tokantrano any isan'andro. Tapaka ny jiro, 3 ora, 4 ora, 5 ora, zay vao miverina. Laza moa ny ministry ny énergie fa tsy efa ihena, efa ho isy ny vahaolana amin'ny délestage tournant. Rahantsika hijery indray moa zany fa ny fitondram-panjakana ankehitriny a manao ezaka fa tsy mipakany amin'ny vahoaka malagasy le izy. Misy zavatra tsy ampy be de be zany a ilana fanarenana eo amin'ny sehatry ny herinaratra moa ny resantsika eto de rahantsika hijery eo zay fa tokony ho vahaolana ny fanosehana an'ireny malagasy mpikaroka manam-pahaizana betsaka manana diplôma amin'ny sehatry ny fikarohana amin'ny resaka herinaratra io a de atosika ireny, tsy sarotra nge zany. Raha ny zavatra hita amin'izao fotoana izao anefa ny tazantsika zao raha pitso ihany efa manambana ny CCS fa hitokana, zany hoe mety misy olana ara-bola ihany koa ao ambadika ao anga mahatonga an'izay ve sa inona mahakasika an'le fampianarana izay indrindra satria efa zay ihany somary ny mpitakelina akany manao ny fahitanareo ny resaka fampianarana na ny ambaratonga ambony na ny mahakasika ny ataontsika hoe amin'ny ankapobeny mihitsy. Mahakasika ny fampianarana aloha tsy laharam-pahamehagna amin'ny fanjakana ny fampianarana raha hita Madagasikara jerena. Tamin'ity fitondram-panjakana ty ngamba no tena nahitantsika hoe mpampianatra ny tokona matetika zegny. Efa misy ihany fa ity fitondrana raiky ty zegny tegna hita hoe tsy mamaha olagna ny fampianarana. Raha hijery zao tsika ny mampilaza hoe ampiato fampianarana zao ny mpampianatra mpikaroka ao amin'ny Anjerimanontolo manomboka rapitso talata. De tsy hiverina zareo raha tsy azo ny tambo-karaman'zareo zay 4 taona. De eo koa ny fanaovana recrutement satria misy tsy mazava zany ny hoentin'ny fanjakana manao recrutement. Raha jerena ny le zava-misy ny marary ihany satria ianao ve miasa de tsy azonao ny tambiny karamanao. De raha jerentsika zany hoe ahoana ny politika ny fanjakana mihitsy amin'ny fampianarana. Voalohany ny firecruten'ny mpampianatra zao jerena hoe indrindra hoe jerentsika zao avy any aminay zao ny fitondram-panjakana manao recrutement tafaranty izy nakany Tamatavy izy misy fifagnarahana arak'asa zao nataony tany de nomaly angamba niny tany Fenerive koa izy. Fa ny zavatra misy anefa mimenimenina ny mpampianatra sasany satria tsy manaraka ny protocole tokony hoe misy mpampianatra zany efa 7 taona mpianatra, 10 taona mpianatra tsy vao recruter fa lasa hoe misy loko politika ndray honiny io fomba fandraisan'ny fanjakana mpampianatra satria am'izao manko antsika raha mijery hoe hatramin'ny mpampianatra zao salorana t-shirt orange de omena bicyclette ny mpampianatra. Zavatra ohatran'ireny zany isan'ny manimba ny lafin'ny fampianarana. Ny fampianarana zany masina ny lafin'ny fampianarana tsy tokony politisen'ny fanjakana na de anatin'ny velirano fitondram-panjakana azy ny fanabeazana fa tsy tokony ho an'ny mpitondra zany hoe matoa zany omeny manao t-shirt orange manao omeny bicyclette sy ny karazany efa nisy ny tany hoe tany Tamatava zao tsika raha ijery nisy mpampianatra avy any mihitsy niresaka taminao hoe ahoana ty recrutement ny fanjakana satria hony nisy fotoana hony mampianatra zareo mampianatra de tonga any message hoe ho avy filoham-pirenena nde tokana pavé de rehefa tonga tany ny fitondram-panjakana de mitokana de zay mpampianatra tonga teo nalaina anarany hony de rehefa tonga ny recrutement de reny zany no resin'ny fitondram-panjakana ary misy olona tsy nampianatra koa reza vao ray mpiasam-panjakana fa izay mampianatra de niteny mihitsy mpampianatra tam'zay raha zao zavatra ataon'ny fanjakana zao mihitsy ozy le mpampianatra ale ampianarina zavatra diso ny mpianatra satria mpampianatra za tsy zay aza ataon'ny fanjakana tsisy asiny de aveleo koa sy mbany koa le fampianarana. Ohatriny ahoana zany le indrika le hoe andrasana fahana manarina an'izay resaka fampianarana sy fanabeazana zay. Ny andrasana
Ny andrasana hoe ianao namana havitra de zao. Ny zavatra hita aloha no iaingantsika. Inona ny zavatra hita? EPP manara-penitra etseroa. Hita zany hoe io ny EPP manara-penitra ekeny zay. Fa inona le mesure d'accompagnement mety tokony hanaraka an'izay? Zavatra hitany raha hijery fotsiny tsika amin'ny mpampianatra e. Mbola firy moa zao mpampianatra FRAM? Mbola miasa am'izao. Le hoe mpampianatra FRAM tsinona de ny ray aman-drenin'ny mpianatra no mandony karamany. De matsiaro an'le tenin'ny filoham-pirenena zay aho hoe ho atao maimaim-poana amin'ny fampianarana any amin'ny ambaratonga fototra. Samy nainao an'izay daholo ny vahoaka malagasy. Fa am'izao mbola hita foana eny amin'ny fampianarana eny amin'ny fanjakana eny fa mbola misy ihany ny fanaovana droit d'inscription sy ny tabola zay entina ampidirana ankizy hiditra hianatra zany na any amin'ny ambaratonga voalohany ary. De eo amin'io mpampianatra FRAM io manao moa zany ny fitondram-panjakana hoe mampiditra mpampianatra mpiasam-panjakana. Tsy haiko aloha le fampidirana mpampianatra mpiasam-panjakana amin'izao kitapom-bolam-panjakana efa manify de manify zao hoe ahoana mitohy foana moa io zavatra io ary atao foana ireharehana hoe efa mijery zay amin'ny lafin'ny fampianarana fa mifanontaniana petrako. Mety samy afaka hamalitsika ny atokantrano any hoe hatraiza ny fanomezana zao fitondram-panjakana zao lanja ny atao hoe asin'ny fampianarana. Hatraiza? Satria raha mijery fotsiny tsika amin'ny fanaovana an'io hoe EPP manara-penitra io zavatra vaovao le atao fa raha mijery tsika hoe atao manakaiky an'le sekoly efa taloha zany le EPP manara-penitra, le taloha nge tsy voajary akory. Io zany le tsara be hita hoe fitondram-panjakana nanao an'io, petraka eo le tsara be. Any Carillon moa nahitako an'izay any amin'ny toerana misy anay any eo mipetraka le EPP manara-penitra. Ao ambadika eo tonga de fotodrafitrasa ratsy be daholo. Fa maninona aloha raha ny nécessaire no atao? Zay vao manao an'le karazana hoe fanampiana sy fanatsarana ny eo aloha ny hatsaraina. De le tena asin'ny fampianarana njerena hoe mba asiana considération aloha le mpampianatra pita fahalalana. Fa na resaka motivation fotsiny ara hoe mifahazotoa mpampianatra pita fahalalana de efa olana be satria ny karamany tsy voaloha. Ny fanomezan-danja azy tsy de misy loatra ary mbola atao fitaovana politika koa ary mpampianatra. Ny entiko ilazana an'izany de zao rehefa misy fahatongavana manam-pahefana na fahatongavana filoham-pirenena de atao adidy ary tsy maintsy atao. Misy sazy mihitsy atao an'izay ankizy tsy mandeha ny fandehanana manotrona n'izany famangin'ny mpitondra na filoham-pirenena zany. Hitako hoe zavatra tsy de mety ihany zany satria tsy afaka terena aloha ny olona. Zavatra tahaka izany tokony hoe sitrapon'le olona no hanatrika an'izany. Ka le asin'ny fampianarana lasa voahitsakitsaka ankehitriny. Ny vahaolana hitanay zany aloha de hoe jereo aloha le mpampianatra hampita fahalalana. Ny fotodrafitrasa efa misy hatsaraio. De ny mpampianatra mba omeo lanja mba hampazoto azy hanome fahalalana. Omeo fanofana an'ireo mpampianatra ireo. Fa ny ministeran'ny fampianarana ihany anie, ministeran'ny fanabeazam-pirenena ihany anie namoaka antotanisa fa mbola ambany be ny fahalalan'ireo mpampianatra eo amin'izao e. De raha hoe zany zavatra ohatr'izany ve nentina hampita fahalalana eto amin'ny tany sy ny firenena de androso aiza moa zany ny fanabeazana izay fototry ny fampandrosoana. Ireo ankizy ireo ihany no hitombo ary tsika milaza foana fa ny ankizy no avy ny firenena. De ahoana zany ny fanomezan-danja an'le hoe fanabeazana. Ary le izy tsy fampianarana ihany namana havitra, samy malala daholo tsika. Tsy mijanona eo amin'ny fampianarana le izy. Fa ny mpampianatra tokony sady mpampita fahalalana, zay maha-mpampianatra anazy no sady tokony ho mpana be izy. Mana be an'ireo ankizy ireo anana tsika moa miteny foana indraindray hoe tokony any atokantrano ny fanabeazana. Fa misy anjara ndraikitra ny mpampianatra koa zany sady tokony ho mpana be izy hampita fahalalana amin'ny ankizy hoe misy valeur zany tokony hampitany amin'le ankizy na hoe fahalalana ary ny hampita aminy any ampianarana. De eo amin'izay lafiny rehetra izay tokony masoana aloha raha aminay ny vahaolana eo amin'ny sehatra ny fampianarana hoe aleo angamba le tena zavatra manan-danja eo amin'le fampianarana njerena fa tsy haitraitra hoe navita an'izao zay. Le izy hoe entina ireharehana fotsiny hoe misy an'ity zavatra ity mitsangana sa entina hijerena hoe ahoana ny tombotsoan'le ankizy. Ahoana ny vokany satria le résultat koa ny jereny tsy vitany hoe manao zavatra fotsiny ianao de zay vita eo io mitsangana le zavatra de vita. Finary le vokany.
zay angamba ny anay namana yavitra. Tsy maintsy ndresana tsara ndresana izy ireny satria fiainana iainany malagasy andavanandro fa zavatra ray tsy azo idivirana ihany koa ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity raha ny daty navoakan'ny CENI aloha zany hatreto ny 6 novambra no irosoantsika amin'izay ny anareo miteny hoe mila ampiarahana ilay fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana communal. Inona ny antony? Aleo angamba valiko zay namana Sergio aloha eo amin'le resaka fifidianana mahitsika efa namoaka daty, mbola tsy tena confirmé io daty io fa mbola navoaka fotsiny aloha hoe ny 6 novambra zany ny anaovana ny fifidianana fiodinana voalohany. Sadaikatra ihany zay mahita satria raha jerena ny fepitoam-piasan'ny filoham-pirenena sy ny an'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina miara-tapitra mandany izy ireo. Zany hoe eritreretintsika zany hoe ndeha ho atao hoe andeha ny fifidianana filoham-pirenena. De eritreretintsika hoe vita zay fa ny reto ben'ny tanàna zay tsy amoahana daty, tsy fantatra hoe aiza ho aiza ny budget mahakasika an'io fifidianana io na neny filoham-pirenena raha mbola tsy fantatra akory. De ho zahay hoe tokony ho jerena akaika hoe sady avoaka ny daty tety andro anaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Iny moa zany mbola mila fankatoavana raha teo iny daty iny mba ho tena ho raikitra, ary ilaina koa ny famoahana ny daty anaovana ny fifidianana communaly satria raha vita eo ny mondan'ireo ben'ny tanàn'ireo sy ny mpanolontsaina de ivadika PDS ave zany le izy sa itohitantana eo ireo. Ka eo amin'izay lafin'izay koa tsara mampijery atsika misy toe-javatra ohatr'izao hoe raha olanina aloha ny filoham-pirenena, lany ny filoham-pirenena de mazana ny zavatra misy eto amin'ny firenena, de ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina sy le eo amin'io rafitra anankiray io lasa manenjika le fitondrana zay lazaina fa nahazo an'le fitondrana zany le nandresy tam'le fifidianana. Le izy ireo ben'ny tanàna reo mantsy azo sokajiana ho grands électeurs, ifidin'ny sénateur reo na hoe misy apany fidin'ny filoham-pirenena ary. De le grands électeurs reo zay mbola tsy avoaka moa ny daty hifidianana azy hatreto, iandro ve zany tsika hoe ho lany aloha ny filoham-pirenena, fantatra zany hoe io mahery tamin'le fifidianana. Zay tsika vao hijery hoe iza no atao ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina, iza le ho grands électeurs ameno ny ao anivon'ny parlementaire zany. Hitanay tsy mety ihany zany satria to kajikajy politika tsy mety zany raha eo amin'ny fitantanana firenena, fa tokony hiaraka ireo. Ny tsara kokoa raha hoe alefa ary ny fifidianana communaly aloha raha hijerena amin'le hoe inona ny tsaratsara kokoa, fa raha jerena mondan zany aloha de tokony hiaraka ireo fifidianana anankiroa reo. Eo anivon'izany de miresaka moa tsika an'le hoe budget nitaraina ny CENI, taraina ny CENI hoe tsy misy vola ikarakarana an'izany zay tozary atao inona moa zany chantage, somary atao hoe ohatr'izay zany ny vahoaka malagasy hoe mety isy ve le fifidianana zany raha zao ny toe-draharaha? Ny toe-draharaha enjana aloha ny toe-draharaha eto amintsika. Maro no mieritreritra sy tady ronany amin'ny hoe tetezamita, fa ho anay humaniste écologiste manokana tsy vahaolana zany, tsy vahaolana mihitsy zany hiditra amin'ny tetezamita zany satria efa zao aloha ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Efa nailaza ny olona hoe nailaza ny fitondrana hoe tsisy crise politique eto, nailaza ny fitondrana hoe misy fampandrosoana eto. Tsy mety aloha ny tsy laza hoe tsisy mihitsy satria lasa radical be zany. Fa le fampandrosoana tsy amin'le ilan'ny vahoaka anazy. Ka zao ve mbola ho tohizana tetezamita? Itsika nge nanana 5 taona na manana fifidianana voalan'ny filoham-pirenena tamin'ny izy voalan'ny anomboany an'ity mandat ty nanana 5 taona tsika, nanana 5 taona mpanao politika rehetrarehetra no manana fifidianana. De mbola anana excuse ihany ve tsika tsy hirosoana amin'ny fifidianana? Sa hoe efa kajikajy politika mihitsy ny idirana amin'ny tetezamita ka aminay tokony hisy io daty mpifidianana io, tokony hisy io ary tsisy vahaolana hafa ankoatran'izay hirosoana amin'ny hoe fampandrosoana amin'ny firenena. Satria efa tsy mety zao toe-draharaha zao na nampimasitsika na ninontsika na mimasitsika mitampona ny kibontsika ianao na inona miseho eto ny vidim-bary eto miakatra. Tsy possible intsony zao toe-draharaha misy zao namana yavitra, ka ozy izay hoe aleo angamba hirosoana amin'ny fifidianana, na maloto ny kanjy ilalaovana, na misy 5000 fokotany fictif na misy inona
irosoana foana fifidianana tsy matahotra an'izany tsika ary tsika vahoaka malagasy aty amintsika amin'ny baolina zao 5 taona zay nitondran'izay a ny fifidianana de fitsarana eo angambitsika ny hoe manao fitsaram-bahoaka fifidianana io zay le fitsarantsika efa vahoaka resaka zay n'izay tokotany zay ihany ianao de hoararotiko kely angambany satria efa saika ho an'nytanika ihany makasika an'izay hoe ilalao ihany ahoana zany mety ho saritsariny ao anatin'izay raha hoe ilalao amina tokotany maloto zay ny maro tena maro sy ny tsy fahatomombanana maro loatra anaiky ve nareo raha zany zay voka mpifidianana ho avy eo voalohany am'izao fotoana izao moa zay de efa manao miaraka amin'ny mpanao politika antoko politika de miaraka moa zay mamolavola na manao recommandation sy ny amendement satria moa irosa amin'ny fifidianana zay nenay moa fa laza moa namana parfait io hoe na de maloto takin'inona azo ny kianja de vonona izay iroso fa nefa kosa mbola manana raha ohatra hoe mbola manana ny hatrany amin'ny 7 volana atsika ny mialohan'ny mpifidianana kanefa efa mananontany ihany koa zao ny ataon'ny FFKM ny ino misy ty concertation nationale de am'izay fotoana zay zany na tokony androso volavolan-dalàna zany na zareo solombavam-bahoaka tokony satria mbola loi organique tamin'ny taona 8 sy 10 no misy am'izao fotoana izao ka raha ohatra hoe iroso am'izay fifidianana ihany atsika de tokony hoe misy fanitsina zany io lalam-pifidianana io zay moa fa nandroso recommandation hoe tokony foana nanseny ray am'izay tokony foana nanseny de omenany ministère ny atitany no mitantana ny fifidianana de faharoa magnaraka an'izay koa de tsy tokony ametra-pialagna ny maire na ny mpanolotra ny tanàna raha ohatra ka ilatsaka fidiana fa manoatra ny solombavam-bahoaka solon'le manaraka eo izy na izy ihany no rehefa lany izy de izy no satria raha vao hoe omenao ametra-pialagna ny mpanolotra ny tanàna ametra-pialagna ny be ny tanàna de olo tsy voafidy ny hitondra tanàna na hoe na hoe tokony hoe efa voafaritra anatin'ny voafaritry mialoha hoe raha ohatra ka hoe mametra-pialagna ny be ny tanàna de tokony efa misy solonao zany no hitondra ny tanàna de manaraka an'izay koa double nationaux koa fanresanay hoe fanilazan'izay no zay hoe tsy tokony hitondra fanjakana ny olona manana zom-pirenena anankiroa satria moa naninona satria lazaina moa zany hoe rasisme moa zay humanisme fa kosa raha am'izao rafim-panjakana misy zao de tsy tokony hitantanin'olo double nationaux mihitsy ny fanjakana satria matetika moa manao zavatra tsy mety olona reny de mivoaka any de tsisy hoe fanamborana fa eo de magnaraka an'izay koa ny financement na famerana ny vola ampiasaigny mandritra ny fifidianana de anisan'ny ny resaka koa zay hoe tsy tokony iferany satria mangataka an'izay am'izao ny indrindra fa zareo fiarahamonim-pirenena hoe tokony iferana ny vola ampiasaigny mandritra ny fifidianana fa nenay kosa tsy tokony iferana fa tokony araha-maso hoe atao mangarahara ny vola hoentina amin'ny fifidianana zegny hoe arahy maso zany hoe avaiza ty vola na hoe le candidat na le mpanome vola fa tsy hoe oferana mihitsy hoe tonga de ferana hoe tsy maintsy inge tsy mitovy nke fanomanan'olona fifidianana naraka nolazain'ny namana zany afaka mampiasa vola zay tiana ampiasaina zany vola fa kosa ambanin'ny fanaraha-maso zany hoe avy taiza ty vola ty mila mangarahara zegny efa nisy nefa ne zay commission zay raha tsy commission izay fa misy le CC FVP izay raha tsy diso nanao an'izay sy le fanaovana tatitra kanefa tsy tsy nanome tatitra ane le candidat nanao an'izay nitenena ihany le fa tsy tonga tany le candidat nanao an'le izy fa raha ohatra hoe agnara-maso atsika tonga de hoe zay candidat o tsy manao an'le izy de angambo hoe tokony efa tsy zany mbola andeha amorona rafitra raha indray ihany koa zany aloha andeha anaraha-maso an'le candidat sa ka atsika ne mbola manana 7 volana tokony zay no atsara atsika aloha fa tsy hoe hiditra amin'ny transition atsika satria moa misy efa mandehandeha any koa hoe hiditra amin'ny transition satria ino moa hidirantsika amin'ny transition hidirantsika amin'ny transition no tsy fatokisantsika fifidianana zay ne le mahatonga le mpanao politika hoe alehanao transition satria efa misy 5000 fokotany fictif any ony efa mandehandeha agny am'izao eo de nono hoe matahotra zay fa matahotra zany zareo hoe na ny vahoaka zay efa matahotra hoe aleo atao transition ty de
rehefa atao transition ty de omaniny am'zay ny fifidianana nefa nanana 5 taona angetsikany de raha ohatra ka hoe atao transition le izy zany no hitondra le bogos sa le misy vola zay ny moko le mampanahy fa ataovy ny fifidianana fa ny fito volana ty zany fito volana le mialoha ty zany ty zany hoentsika no manatsika fifidianana mbola azontsika atao tsara be am'izao zany hoe lalam-pifidianana atsaraigny io mbola azontsika hoe io loi organique tamy 2018 afaka ivoagnana io e de zay zany magnova atsika no hoentsika ny etrehetsika fifidianana le matoza anapiko an'izay ozy izy zay teo hoe nanana 5 taona tsika nano manana fifidianana aminay tsy olana mihitsy zay vola ampiasain'le mpanao politika anaovana fifidianana fa mipetraka le fa satria fanahoana le fangararana manko tsy misy tsika matahotra hoe manana vola be nanaovana campagne midangana be mihoatra noho ny nampiasaina tany États-Unis raha zaraina isaky ny mponina eto Madagasikara ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra tsy maninona mihitsy nanana 5 taona koa izy nano manana fifidianana raha ohatranay eo amin'ny humaniste écologiste manko zao de nilatsakemboka ny atao manao kotikota zay mandrotsaka an'izay candidat everina efa mety zay rehefa ampy ny vola aminay zany tsy olana zany hoe ohatrinona ny tahabola ohatrinona ny vola ampiasainy fa le fangararana hoe avy aizy ny vola igny de ny fampiasana azy koa avy eo satria raha nijery zao tsika raha hoe fepetrany raisina ohatr'izay de zareo eo anivon'le mpandrarava venty zao ny GEM efa nametraka fepetra mihitsy hoe raha misy entrepreneur zany lehibe amatsy candidat de atao mazava mihitsy le tahabola tsy olana nge zany ohatrohatr'izay le zavatra tokony atao tsy olana mihitsy zany zay mety ho tahabolany tsy hitovy mihitsy amin'ny farim-panana ny candidat rehetra koa aloha mety misy ny sasany toanana de mivolanaovany fampielezan-kevitra raha tsy misy fa le hoe fangararana ao anatin'izay de eo am'izay resaka fifidianan'izay ihany namanay avitra ohatry mampieritreritra ihany satria ao anatin'ny session parlementaire tsika am'izao tokony hodiniana le loi de finance rectificative le budget an'le élection zany satria raha io ny arirarira de efa hita aloha zany hoe misy politika maloto ao irosoana amin'ny teteza mita kamo zany tsika hiditra amin'le fifidianana zavatra ny fifidianana ne lalana ara-demokratika tokony isy eo amin'ny firenena anankiray zavatra tsy tokony Madagasikara ve zany de tsy leo mihitsy hoe isaky misy zavatra kely de teteza mita indray tsy hitohy mihitsy ve zany le fitondram-panjakana hoe fifidianana lany filovavao de mandeha indray ny asa fitsarana ny fifidianana fitsarany vahoaka an'le mpitondra teo hoe mendrika ve izy everina eo amin'ny toerana misy azy sa tokony solo izy ka le LFR zany mety ho azo everina ve makasika an'io 145 milliards mahery io ahafahana manatanteraka le fifidianana raha ny filazan'ny fitondram-panjakana sy ny seni tsy mila fanampiana avy any ivelany manambola ny fanjakana ho tratra ve zay ary manambola ny fitondram-panjakana ve fantanina mipetraka zany satria raha ny vaovao mandeha manko am'izao de ny kitapom-bola mpanjakana de efa manify de manify ary hitantsika tamin'ny fitarainana ny seni zany hoe tsy ampy budget anaovana ny élection io tsy ampy aloha raha io ny entina mandeha izay indrindra ny tenenanay hoe ny solution aloha de aleo ngamba ny fandiniana an'izay ao anatiny eo anivon'io session parlementaire io momba ny loi de finance rectificative hijerena hoe ahoana ny karakarana ny fifidianana zay ngamba ny hitako fahendrena indrindra aloha de makasika am hoe tsy manambola ve fanjakana milaza fanjakana manambola raha ohatra hoe manambola fanjakana de aseho amin'ny vahoaka aseho amin'ny vahoaka efa manambola de tsy arirarira ty fifidianana ty fa ninay moa amin'ny antoky humanisme écologiste de ninay hoe fifidianana ihany vahaolana ninay zany tsy maintsy atao fifidianana zay zany tsy mankasitraka hoe hiditra amin'ny transition eto atsika fa ninay zany hoe tsy maintsy ataotsika le fifidianana satria tapitra amin'ny janoary 2020 sy 2020 ny fitaom-pitondrany ny filoha ankehitriny zao de raha ohatra ka tapitra de tsy maintsy manolo filoha vaovao ohatran'izay koa ny be ny tanàna de rehefa tapitra satria tany-tany-dalàgna Madagasikara de tokony zay lalàgna zay indrindra no arahintsika atsika tsy tokony hoe na hiditra amin'ny transition zegny efa nisy teto ange zany fa anisany hoe manimba firenena zany ary tsy mitondra fampandrosoana raha zao crise zao ngamba mbola hiditra amin'ny transition koa tsika ny de ngamba hoe ahoana no avin'ny Madagasikara ka tsy tokony indrindra fa ny mpanao politika koa tokony ny tombotsoa ambony ny firenena aloha tadiaviny de izay tombotsoa ambony firenena tokony rosotsika aloha fifidianana fa ny fanatsarana zay tokony hoentitsika zegny inona le fanatsarana fa ny olo-pirenena mahazo toko hoe tena adio tokoa zany ty fifidianana ty
ny valiny sy ny fikirakirana anazy rehetra. Anatin'izany moa ny fandraisan'ny vahoaka anjara voalohany amin'ny fanoratana anarana anatin'le fifidianana. Mila manoratra anarana aloha izy voalohany na mbola tsy fantany hoe izy candidat de manoratra anarana aloha izy satria indraindray moa am'izao moa efa misy hoe efa ho ratsy fifidianana za tsy andeha hanoratra anarana. De faharoa manaraka an'izay koa mila izy manara-maso ny fizotran'io listim-pifidianana io satria indraindray zany ohatra misy olona tratran'izay manoratra anarana izy fa tsy mivoaka any amin'ny rehefa mivoaka listim-pifidianana de tsy ao izy fa tokony hoe mitonga izy mandeha manoratra anarana de mandeha mivérifie anarana izy ao amin'ny fokotany misy ananjy de raha ohatra ka tonga fifidianana de fa am'izao fotoana zao zany hoe ozy namana avy teo ahoana zany no ataon'ny olom-pirenena ny ataon'ny olom-pirenena tsiraikiraiky de voalohany manaraka ankaiky ny raharam-pirenena zany hoe zay afaka zay mihitsy hoe ataonay mahitsy hoe tokony anao politika ny vahoaka tsiraikiraiky satria ny problemany ny politika zegny lazainjare hoe ratsy foagna ratsy politika nefa ny zava-misy nefa mbola ny mpagnano politika mbola ny politika foagna hoentintsika mamaolana de rehefa tsy hagnano politika moa tsika vahoaka de ararotiny mpagnano politika aketiny atsika ne manao zay danny kibonety mpanao politika fa atsika vahoaka tsy te aneho hevitra atsika vahoaka tsy te anara-maso ny fiainana atsika nefa ny fiainana atsika de ny politika foagna no mamaha ny olana de am'izay zany hoe zay zany agnisan'ny zavatra ray hoentin'ny vahoaka hoe manaraka ankaiky ny raharam-pirenena ary rehefa misy zavatra hoe tsy mety raha vao arahintsika ankaiky ny fantatra foagna zavatra tsy mety raha vao arahintsika hoe ny fokotany mandeha ny fokotany agny atsika ny jerentsika hoe iza le olona avantsika maty anao aza tsy nanao aza tsy tonga tamin'ny fokotany anao za hoe le avanao maty de avanao maty igny avake mifidy igny avake efa nisy tetiny olo efa maty no mbola mifidy raha vao anao magnara-maso avanao maty igny mandeha agny anao ty nefa maty de efa rehefa maty izy de tsy atao anatin'ny listim-pifidianana zegny Isan'ny antso ataon'ny seny ihany koa n'izay hoe tsy anjaran'izy ireo reriny mahakasika ny hoe fanentanana fa manana anjarany indrindra moa zany ny atoko sy ny firaisamoam-pirenena mahatsapa ve nareo fa manao an'izay anjara fanentanana sy fampirisihana ny olom-pirenena amin'ny resaka hisoratra anarana anaty listim-pifidianana zay zay aloha raha zay antoko politika aloha manao zay fa kosa nefa zay manentana zay fa raha vao hoe zay fa tsy manery olona tsy maintsy hifidy anareo fa am'izao zay manentana ny olona zay hoe ndana manoratra anarana amin'ny listim-pifidianana de raha ohatra ka tonga fifidianana satria lazainy namana parfait teto io fifidianana ino hitsara atsika zay olo hitondra atsika magnaraka io ny raha ohatra hoe atsika zany mitombo zany ny isan'ny olona mifidy de raha hoe angala-bato zegny mpitondra de sarosarotra ihany no raha ohatra ke ny ambony zany ny tampahavitrihan'ny olo mifidy de sarosarotra koa zany ny amin'ny fitondra ny am'le olona angala-bato zegny fa arakaraka igny zegny raha ohatra hoe tokony tonga mifidy olona raha zay ndray tsy manery olona hoe raha ohatra hoe tsy maintsy hifidy izy fa raha ohatra hoe tsy mety aminanjy moa candidat rehefa tonga ake izy de rehefa tonga ny fifidianana misy tsy mety aminanjy le candidat afaka tsy mifidy izy fa am'izao aloha ndao aloha am'izao mandeha manoratra anarana fifidianana de rehefa tonga ny taom-pifidianana de zay vina io koa zany hoe miankina am'izay tianay koa eto hoe misarika ny sainy vahoaka tokony mba mijery koa zany ny vahoaka hoe lay vina ampiarahamoniny hoentin'ny candidat tsiraikiraiky satria efa raha miresaka zay fifidianana zay tsika ny de tokony hoe vina hoentin'ny candidat tsiraikiraiky aloha jeren'le vahoaka fa tsy hoe ampahanofisiny aketo fogna atsikany de nefa le zava-misy rehefa tonga avakeo de le zavatra io zegny le problème nefa rehefa vola vahoaka de tsy mifidy tsony izy de rehefa tsy mifidy izy de nefa tsy maintsy ho lany ihany le olona de latsaka anatin'ny ankaterena am'izay firenena de atsika jiaby ny vahoaka jiaby ny miara-misedra an'izay zavatra zay raha ho jerentsika zany zao aloha ny zava-misy amin'ny olom-pirenena zay tokony hanana didy voalohany amin'ny resaka politika eto amin'ny firenena raha diniantsika ny olona efa ao anaty listim-pifidianana am'izao marisarisa be hoe tsy fidy hoe zao ve ny zavatra misy zao ankianjy ilalaovana 10,000 mifoky tany foronina misy zavatra diso be dehibe fa ianao aloha raha tsy miditra ao anaty listim-pifidianana de mampitovy tena migadra ihany zany satria ny gadra tsy mananjo hifidy faharoa tsy vitany hoe manoratra anarana eny anivo mifoky tany sy ny sisa ianao fa manamarina an'izany eny anivo mifoky tany za zao nanamarina ny anarako tany mifoky tany aloha voalohany namarina le izy marina tsara
amarinao amin'ny trano kalansiany ilay izy a latsaka ny asa izy izy hoe mieritreritra ihany a zany hoe mety mipotra any le asako fa any toeran-kafa any le izy zany mandeha de tsika nefa raha malagasy rehetra manana an'izay toe-tsaina zay ho amarinina le izy tonga any fokontany misy anao ianao a voasoratra ara-dalàna ny anaranao ao amin'ny lisym-pifidianana manamarina ianao marina ve le anarako ao anaty lisym-pifidianana raha samy mba mandray andraikitra ohatr'izany daholo fa raha mba mandray anjara ohatr'izany daholo amin'ity fiainam-pirenena ity le izy ange tsika manaratsy politika foana aratsitsika amin'ny politika mpanao politika manimba firenena mpanao politika nanao an'izao fa iza ny tantanantsika eo iza ny hitondra ny firenena tsy mpanao politika ihany de eo anivony zany a na tsy hoe hirotsaka ary ianao na de hoe tsy andray anjara mivantana amin'le hoe fifidianana ary ianao amin'ny hoe hilatsaka candidat zany de tokony adidy kosa nefa ho an'ny olom-pirenena tsirairay no mandray an'izay andraikitra zay hoe tonga indray ary ty le 5 taona fotoana andehanako mifidy ty fotoana hijerena indray hoe iza ny olona mendrika manana an'le idéologia ahafahana mitondra lavidavitra kokoa ny firenena de raha tsika samy manana an'izay toe-tsaina zay zany hoe amarina arahana maso tsika nge manana zo rehefa mandeha fifidianana anisan'ny vato any anatin'ny birao mpifidianana rehetra any manana zo an'izany tsika fa tsy haiko hoe inona mamparisarisa tsika terena ho le kianja no aloto ary hoe aloto mandrakizay mety hoe zay mifeverantsika anazy fa maninona raha izana zay ampiety an'le izy vitainao ny adidinao fantatrao zay mifidinao a amarinao hoe mipotra ve iza ny lany ao amin'ny birao mpifidianana misy anao a amarinao daholo zany adidy politika ny olom-pirenena rehetra ne manana an'le antsoina hoe droit civique et politique namana yavitra ananan'ny vahoaka rehetra zany fa tsika indraindray a tsy tonga saina amin'izay hoe mety tsy ny zava-misy amin'izao loatra manakana antsika fa raha mijery fotsiny ohatra mpanao politika de hoe ny vahoaka ohatrao aleo entikato le izy alany atsika indray marisarisa ny vahoaka ho ataotsika ohatr'izao indray ny lalao de lany eo ihany tsika fa tsika mihitsy mila mandray andraikitra voalohany aloha zay vao afaka amin'ny tenitsika hoe zao ny tokony hatsaraina fa tsy hoe menomenona any ambadika sy ambadika any nefa ianao ary tsy mirarahany zo politika anananao akory eto amin'ny firenena marana ny fotoantsika fa efa somary lasa kely ihany ary izy mirahalahy any makasika ny humaniste écologiste mazava ho azy ny harem-pirenena maro de maro ny sokatra mivoaka ny palissandre raha tsy voaela zay na enotsika solom-bavim-bahoaka voasaringitra atao anatin'le izy sy ny ataontsika hoe fitrandrana n'ireo arena maro samihafa ny drakaka ihany koa misy manao ampimamba amin'izao fotoana izao sy ny bois de rose hatramin'izay taiza ho aizy nareo tsy hahenona feo mihitsy le humaniste écologiste mahakasika an'izay indrindra ireny zany aminay humanisme manko ny humanisme écologisme zany de hoe zay somary mivoy zay ny hoe faritra sy faritany mizaka tena izay zay anao hoe région province autonome zany ne zany de hoe fampandrosoana miainga avy any amin'ny faritra nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany lasa efa tsy voazao foana fa ela ny lasa ampimamba ny harem-pirenena nefa reny zavatra reny nefa aminay reny de tsy fanarahan-dalàna ary loza ho an'ny firenena satria raha tsy lazatsika bois de rose ny palissandre ary indrindrandrindra ny drakaka sy ny inona misy ty sokatra ireny zany ny fitondram-panjakana anisan'ny andraikitra ny fitondram-panjakana no manara-maso sy miezaka manao politika mihitsy hoe ahoana ny politika hoentina mitantana reny satria raha jerentsika zao ny bois de rose tsisy firenena manana bois de rose raha tsy eto Madagasikara rery ihany nefa ny zavatra misy nefa lasa ataonjareo mpimamba ny rem-pirenena de ny zavatra misy nefa tsy le vahoaka am'le tany ivoan'le arena nefa tsy mahazo tombony akory fa mivoakavoaka ho azy le zavatra de tsy hita hoe aizany fandraisana andraikitra ny fanjakana ka aminay zany zavatra nareo koa mantsy le andrasana le pampanela klosy ao anatin'izay fa tsy hitanareo hoe aiza nanaona ny ataontsika hoe anjara andraikitra reo ma humaniste écologiste resaka zay indrindra ny tokony ametrahana le hoe faritra sy faritany mizaka tena namana yavitra
le izy a le administration am'le hoe CTD collectivité territoriale décentralisée a io fahefana io zany a rehefa tena jerena mivantana le izy mivondrona eto ampovoany eto ihany fa rasaina am'ireo administration ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefan'ireo de raha jerentsika io zany tsy maintsy misy mikimaky ny administration zay vao mivoaka io zavatra io fa tsisy mivoakavoaka ho azy zany eto mandalo ve io aloha aiza tsy maintsy taterina aloha io avy any amin'ny toerana nivoany na palissandre zany de misy camion zany mandeha ahoana moa tsy ahitany nampitandro ny filaminana amin'ny fifamoivozana fotsiny ary eny amin'ireny lalan'ireny ve tsy afaka ahita hoe taratasy ohatra na le taratasy koa raha eo le itenenako hoe misy mikimaky ny administration eo satria ahoana moa ny ahazona taratasy le mpitandro ny filaminana ino an'iny taratasy iny satria taratasy ara-panjakana ara-dalàna le izy matoa le izy mivoaka de misy misy zavatra tsy mety eo anivon'ny administration ary zavatra efa hita foana zany hoe défaillant be le système igérena ny administration eto amintsika ka ho anay zany a de aleo tsy ny CTD ntsony no atao fa atao mizaka tena le faritra ny any faritra Tsinanana sy ny avaratra iny manana ny lavanilina zareo no migérer zareo no mitantana ny arenananany aizany misy ny mpamokatra tsy haiko ny mpanao an'ny bois de rose de ry zareo koa mifehy an'izay tsy ny état central aty zany no amemebaiko andrasa zay manko le fitsinjara-pahefana avy atao ampovoany ato le izy misandrahaka de tsy fantatra hoe avy aiza ao amin'io administration io le hoe manome alalana atafavoan'io are-pireneny io eto Madagasikara fa tokony hoe reo faritra tsirairay reo mizaka teny izy tompony arena ao ananany izy ary migoka ny arena zay ananany raha mipetraka izay rafitra zay sarotsarotra ny voan'ny arena satria samy manana ny azy ny faritra tsirairay eto Madagasikara ka raha ny vahaolana foezaka amin'izao zavatra misy eto moa satria tsy maintsy miaina amin'ny zavatra efa misy eto tsika de ny fanaraha-maso akaiky manisy commission mihitsy hoe inona no fanaraha-maso an'reto are-pireneny reto satria zavatra tsy voazao koa io zavatra io bois de rose moa nalaza be tany aloha tany fa amin'izao ny drakaka ny sokatra efa tsy mifidy zavatra ho ahondrana tsondry zalahy efa ahondrahondrana daholo eto zay hoe are-pirenena tsy haiko hoe inona le izy hatramin'olona azy farany teo iny enjana be mihitsy le zavatra misy eto amin'ny firenena satria reny manko zao tsy hay hoe inona zao mahatonga an'le tratratratra tsy pitipitiky reny fa raha reny vitsivitsy reny tratra maro ny tafavoaka any zay ny mamarina ny fotoanantsika rizy mirahalahy akasitrananareo misy an'ny Jean de Dieu Parfait avy amin'ny humaniste écologiste nanaiky nitondra an'izay fanazavana teto amin'ny plateau dinika izay mankasitraka anareo avy eto amin'ny MBS misaotra anareo koa avy any tokantrano any naharitra ny ainao anay ilaina ny fifampiresana ohatr'izao milaza foana moa tsika hoe be resaka be eo ambony latabatra foana tsy hita zay atao fa ny hevitra maro matakadavitra ary tsy afaka ho lavintsika zany eo anivon'izany indrindra manakaiky zao ny fifidianana de faniriana hatrany manentana ny vahoaka malagasy isehatra andray anjara hiditra lalindalina kokoa amin'ny resaka politika fanaovanao politika ane tsy hoe ratsy zany fa anehoanao fa olom-pirenena ianao misitraka ny zoanao misy raha tanarana any amin'ny lisy mpifidianana amariny ny anaranao any amin'ny lisy mpifidianana de raiso ny andraikitra fa fifidianana ihany ny vahaolana irosoantsika amin'ny fampandrosoana toy izay koa raha biaramanina Sergio makasitraka anao nanaiky nitondra an'izay fanazavana teto amin'ny plateau dinika izay misaotra ny namana yavitra indrindrandrindra koa misaotra ny MBS TV sy radio zay tonga niantso anay zay niantso anay ka mbola mitodika indrindrandrindra fa amin'ny vahoaka malagasy de eo ampelantanantsika afaka fotoana vitsy raha ohatra ka vita ny fifidianana de iverina eo ampelantanantsika indray ny fahefana ka mba manentana izay hoe zay olona ometsika zany fahefana zany atsika no mifidy ny olona ometsika ny fahefana ary manentana koa zay hoe efa nalazainy namana parfait hoe ndao anao politika satria ny politika ihany no afaka hitondrantsika fanjakana ary ny politika ihany koa no amahana ny olana misy eto amin'ny fanjakana ka zay de mbola manentana atsika tsiraikiraiky indrindra fa fifidianana ho avy de andray anjara mavitsika amin'izay fifidianana ho avy akasitrana izy mirahalahy reto avy amin'ny humaniste écologiste nitondra sy naneho hevitra teto amin'ny plateau dinika tamin'ny ity akasitrana ihany koa ianareo any tokantrano any nanaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoana anareo amin'ny alatsinainy herin'ny toy izao indray veloma tompoko